Mbola resaka manodidina ny vola ihany mahatratra 400 isanjato kosa hitan'ny findramam-bola eo anivon'ny banky BFV SG tamin'ny fetiny Noely tamin'ny farany taona teo. Tsikatra fa dia marisika tokoa ny mpanjifa eo amin'ny sedra izay findramam-bola izay satria dia miroso amin'izany findramam-bola izany ny atsasak'ireo manana petram-bola ao amin'ity banky ity. Amin'izao fetin'ny Pasika izao ary dia manana tolotra manokana ho an'izany fety izany ny ao amin'ny BFV SG. Nahatratra 400 isanjato ny tahan'ny findramam-bola ao anivon'ny banky BFV Société Générale tamin'ny fetiny Noely tamin'ny taondasa. Tsikaritra fa maharisika ireo mpanjifa tokoa ny sehatry ny findramam-bola eny anivon'ny banky. Porofon'izany efa manakaiky ny atsasany amin'ny mpanjifa ao anivon'ny BFV SG no miroso amin'izany findramam-bola izany. Amin'izao fetin'ny Pasika izao ary dia manana tolotra manokana ho amin'ny fetin'ny Pasika ny BFV SG. Efa fantatrareo moa hoe inona le fisoafeno zay resantsika matetika rehefa misy fionana ohatran'izao fa izy io zany tolotra ahafahan'ny mpanjifa mindram-bola amin'izay filany andavanandro. Ao anatin'ny tolotra omenay amin'izao dia maro ireo tombontsoa izay omenay ny mpanjifa amin'izany voalohany indrindra ny fiainan'ny tanjana-bola izay tsy mitovy ny andavanandro sy ny fiainan'ny sandan'ny fikarakarana taratasy. Marihana amin'io tsipika faharoa io fa miena ny fikarakarana ny sandan'ny fikarakarana taratasy miankina amin'ny vola zay angatahan'ny mpanjifa zany rehefa manao findramam-bola. Anisan'ny tombontsoa manokana izay omenay ny mpanjifa ny BFV Société Générale izay manao findramam-bola soafena atao aminay ary iavahanay amin'ny banky sasany koa dia ny fanomezana valy ny aingana amin'izay fangatahana tonga aty aminay amin'ny crédit soafena izay. Napetraky ny BFV SG ho lahara-pahamena ny fanakakezana bebe kokoa ny mpanjifa. Anangana maso ivoroa arak'izany ity banky ity amin'ity taona ity any amin'ny faritra. Eo ihany koa ny fandrindrana ny filarana rehefa maka vola, ny fanamafisana ny fandriampahalemana ary ny tolotra SMS tahiry ahafahan'ireo mpanjifa mipetraka lavitra mikirakira vola.